Taranja judo araka ny nambaran'ny filohan'ny fédération ny taranja judo Andriamatoa sy Tendrandrena Solonaiky dia efa tonga ary etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ireo kimono sy ireo tatami izay entina indrindra aparitaka eny amin'ny faritra iva ampianarana ity taranja judo ity. Araka ny fantatra dia aorian'ny lalao olimpika araka ny nambarany no hozaraina amin'ireo eny anivon'ny fokontany ireto fitaovana ireto. Fa nisy teo amin'ny 5 andro teo moa ny voan'ilay tatami voalohany efa tonga amin'ny palais des sports izy amin'izao fotoana izao. Tatami faharoa moa dia noho ny fahatarana izay nisy teo amin'ny network ny Gasnet zany dia lasa atao lavante ilay izy fa miezaka koa fédération hividy an'io androany zao tokony voan'ilay izy dia amin'ny aorian'ny lalaon'ny nosy zany no fametsarana an'ireo dojo izay indresanay fanatonana any eny amin'ny tany iva zany ny judo manatona bebe kokoa ny vahoaka indrindrandrindra zany fanokafana na ouverture ho an'ny zaza malagasy na afaka mividy kimono na tsy afaka mividy kimono satria matetika amin'ny ao amin'ity tetikasa anankiray ity zany dia presque gratuit daholo ny kimono ny tatami omena ny ankizy malagasy. Ino moa zany ny tena tanjonareo fédération ny antony izay hoe fikisahana nakany amin'ireo faritra tanàna ivo ireo indrindra fa hoe ho any amin'ny zaza sahirana zany raha ny marimarina koa? Satria ny objectif zany ny fitondrana anjara brique ny fédération amin'ny fitezana zaza malagasy ary fantatsika tsara fa ny judo no anisan'ny taranja anankiray izay ekeny firenena maro amin'ny firenena lehibe tahaka la France, Grande-Bretagne, Japon, Chine hampianarana ny ankizy any an-tsekoly ary UNESCO no nanamarina fa anisan'ny sport anankiray tsara hitezana zaza raha mbola kely izy ny judo. Izay indrindra ny antony nahatonga anay hoe omena an'izay fahafahana zay zany ny zaza rehetra mitovy na tsy mitovy saranga mba hanana an'izay fitezana zay ka ny fédération malagasy de judo dia mitondra ny anjara brikina hiteza zaza malagasy na manana izy na mahantra izy zay ny tena objectif faharoa dia ny hanitarana ny population ny judo koa ao anatin'izay zavatra zay satria sport anankiray tena somary lafolafo le izy tsy tahaka ny hoe te lalao baolina ny ankizy dia afaka mamboatra baolina sase izy dia afaka milalao baolina raha ohatra tsy afaka mividy baolina. Zay zavatra zay zany no nijerenay hoe raha te hilalao judo izy dia tonga dia efa misy tatami eo amin'ny tanànany eo misy kimono eo amin'ny tanànany eo dia afaka milalao judo.